enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Fahalomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity anio ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola meny an'izao fotoana izao indray fa atsika mandray ny ten'Andriamanitra aloha andirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakasika. Anay tsara indrezan-danitro mbola faly ny fonay miaso ny anaranao amin'izao fotoana izao misaotra anao manokana izay noho ny amin'ny teninao izay fahamarinana ho anay ary ny teninao izay mamaravara anay ho amin'ny ratsy sy manoro izay tokony ho ataonay. Ngataka aminao izay mba hiasa ao anatin'ny tsirairay avy aminay ianao ka zahoanay etoka anay izay ny teninao izany aminaran'i Jesosy. Amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe teo anilan'ny fahatsakana. Tamin'ny mitaotao vovonana tany ho any no nahatongavan'i Jesosy tao Sikara. Ngetaheta ary naona ary tena reraka izy. Nandrondrana ny arifenitra rehetra napetraky ny fiarahamonina ny fangatahana tsotra izay nataon'i Jesosy dia ny mba hanovozan'ilay vehivavy rano ho azy. Manasongadina ny fandikan'i Jesosy ny lalàn'ny fiarahamonina ny valiteny mahery sy feno fahatairana nataondra vehivavy. Nambaran'i moa fa ny Jiosy dia tsy mananjara amin'ny Samaritanina na dia omendalana aza ny fifampiraharahana toy ny fividianan-kanina dia ny oatra ny fefy kosa ny fampiasana fitaovana anankiray avy nosarian'ny Samaritana zany na noraisiny ihany koa. Tsy nihevitra momba an'izany anefa Jesosy satria tsy toe-javatra tsy mahamendrika no hitany fa fotoana hitondrana fiainana ho an'ny olona anankiray. Nampifamadiany tampoka ny anjara toeran'izy ireo ka izy indray no nanolotra rano velona ho andra vehivavy. Tsy takatrilay vehivavy ny tsy lalao teny ka rano ara-baky teny no tao an-tsainy. Salasalany amin'ny fahafahan'i Jesosy manome an'izany izy ary nanontany azy ny mombamomba azy. Tsy hitany ny mahalehibe noho i Jakoba an'i Jesosy nefa dia tsy ampy azy ny fahatakarany dia efa nihoatra noho ny fahatakarany Nikodemosy ny fisainany. Na tsy mbadiky ny valitenin'i Jesosy ny fanontaniana ary ny tohizany tamin'ny fanolorana rano andra vehivavy izany zavatra anankiray izay nampitony ny etaetan'ny fanahy no natolony azy. Na iza no misotro an'izany rano izany dia ho afa-po ary hahalala ny toerana tokony alehany raha mbola te hisotro an'izany izy. Nangataka n'ilay rano velona avy hatrany raha vehivavy na dia tsy takany tamin'ny fahafenoana aza ny resaka natao taminy. Nasain'i Jesosy niantso ny vadiny raha vehivavy ny alohan'ny hanomezana azy ny rano velona. Nanaitran-dra vehivavy izany ka naniry hanaovany resaka tamin'ny fametrahana fanontaniana hafa izy. Ary rehefa mijery ny valitenin'i Jesosy sika dia tsara ny mahatsiaro fa tsy misy fanamelohana na fitsarana tao amin'ny teniny. Ny zavatra nambaran'i Jesosy momba ny tantarany dia nanampy azy hatakatra fa olona miavaka no indro miresaka aminy. Ary rehefa hitany izany dia nanontany mikasika ny toerana tokony hiankofana amin'Andriamanitra izy.
nanondry fotoana iray anyparany ihany izay tsy hanana ny toeram-piakofana heviny manokany Jesosy ho foana avokoa nisokatsym-pivavahana rehetra amin'izany andro izany. Nasongadiny amin'izany tamin'ny filazana fa efa tonga io fotoana io dia nijoana ho takatsy ny mpamaky ihany koa anefa izany lesona izany tsy amin'ny ho avy ny ahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra fa efa eto amin'izao tontolo izao izany ankehitriny. Isika andinika an'izany ihany koa ka ohakan'ny ny ireo izay verina izay mety ho mampisaraka na eo amin'ny karazana tokom-pivavahana na eo anivon'ny fiarahamonina dia aoka ho Jesosy no hery mampiray antsika satria izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Amen. Rianay tsara indizin-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany lesona nomenao anay io izany dia mangataka aminao izay ahafahanao amin'ny alalan'ny tenao ny izahay ka hoenao rery ihany no hojerenay hoery mampikambana an'ireo izay maniry no vonjena rehetra ka homban'ny fifankatiavana sy ny fifanatsanany ny tsirairay avy aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.